All day, all day. Akory aby, sosalay miaraka aminao video ray vaovao indray no rahantsika zao mahakasiky ny interest rate. Raha zao anao tamaraka amiko dia sosalay indrindra sononiana miaraka aminao cliquez ilay suivi na follow dia maraka an'ireo poste maro samihafa ataoko eny amin'ny miraka eny ianao. Milaza zao tao mifandray amiko ao anatin'ny page sosalay indrindra sononiana ty na ihany koa ny page interest malagasy zay anaranao an'ireo video maro samihafa momba an'ity interest ty. Ary mbola azonao atao mifandray amiko atao anatin'ilay profil anankiray ihany koa sosalay indrindra solo ty. Ato mbola malaladalaka ny liste d'amis dia afaka mampiditra antsika ato fa misy zavatra tsy maintsy jereko amin'ny ankapobeny ny profil-ny olona tsirairay avy zay ampidiriko ho amiko zany. Antsika verina aty amin'ny interest manao login avy hatramintsika dia midina tandrify an'ilay programme P2P investiment. Amin'ny ankapobeny lasa 70 zany ny programme ny interest zany amizao tsika miteny zao ary misy an'ireo mise à jour farany ao anatin'ny page interest malagasy ato mahakasika an'ilay retrait sy ny zavatra vaovao hisy ao amin'ny interest ato zany. Ty zay mise à jour zay dia tsara arahanao zay mise à jour zay dia hitantsika eo moa zany ny tohiny asoasy. Raha tsika miditra amin'ny P2P investiment anio video antsika anio dia ilazana an'ilay 15e jour faharoa. Zavatra ataontsika androany dia ny retrait faharoa mahakasika ny interest ao amin'ilay P2P investiment na ilay investissement P2P ao anatin'ny interest zany. Amin'ny ankapobeny ny vokatra koa misy ny bonus $72 zany ato anatin'ny wallet. Raha mijeritsika miditra amin'ny finance dia miditra amin'ny investissement loanina ato dia nahazo poste vaovao indray zany na toromarika vaovao indray ho ataoko zany ivalider an'ilay retrait teneniny $40 vaovao indray ahafahako manao retrait ao anatin'ny P2P programme. Dia ataontsika miaraka zay poste zay ary asaiko anao hanaraka tsara video hatramin'ny farany. Ny tena tsara dia manaraka tsara ireo torolalana omen'ny interest eo anao mila mahay mamaky vaky tsara zay vao manao an'ilay zavatra rehetrarehetra. Lazantsika asainy manao an'ity poste ty indray zany zao ivalider an'ilay retrait. Ianao zany karazana ataontsika hoe manao retrait forcé atao anatin'ilay P2P programme zany hoe zavatra tsara zay ho antsika. Inona moa zavatra tadiavina fa ny azo vola. Araka hitantsika eto zao dia amin'ny $500 nanaovana investissement zay vola ndramina avy any amin'ny interest iny dia efa nazahoako $92,5 zany izy zao. Dia ny $40 voalohany efa azoko tamin'ny retrait voalohany tery dia le $40 faharoa zany eo atao retrait androany eo. Dia lasa tsika anao an'ilay poste mivalider an'ilay retrait dia kopiana ilay soratra dia mandeha amin'ny profil zay nekeny ny interest nazahoana an'ilay prix nanaovana an'ilay poste. Dia miteny izy ao hoe alaina reto sary reto dia anaovana an'ilay poste dia efa téléchargeko ny sary ianao an'ilay poste atsika zany zao. Dia alaina ilay sary dia kolena eto ilay soratra dia miteny izy ao midina andalana ianao miteny izy ao ampiasaina ny roy na Windows izy ampiasaina zany ty roy omeny eto ty. Dia kopianao ny roy dia miverina eto indray ianao.
dia ny ataoko amin'ny teny anglisy amizay mba mahazo vazaha amin'ny teny anglisy. Dia klikena amizay le hoe posta avy eo. Iny zany amin'ny social media voalohany nataoko zany. Dia lasa indray aho amin'ny social mediako faharoa alaina le sary koleko eto indray le soratra, de kolenao eto indray zay le soratra sy le roy avy eo. Dia klikena avy hatrany le hoe poste avy eo. Vita zay dia mandeha atsika aty amin'ny réseau social fahatelo koa. Raha ohatra manana anao dia ampiasao ny YouTube, raha ohatra tsy manana anao na TikTok dia mety daholo. Ianao moa zany reto vidéo reto fa miaraka amin'iny roa iny dia maka raha amin'reto vidéo faraparany reto zany ho ampiarahako amin'ilay poste makany amin'ny validation ny retrait ety zany. De miteny izy eto tsy maintsy manao atao story ihany koa lay poste teo zany. Dia alatsika anao an'izay story zay somary ratsiratsy ny connexion fa alefatsika miadana iny le izy. Klikenao tandrify amin'ny sarinao ery ambony amin'ny akay ato dia misokatra eto ilay story. Dia alaiko le texte natao teo iny miaraka amin'ny roy de copieko de créer story texte aloha de collena eto le izy de afaka vaivainao ny fond araka zay itiavanao anazy. Dia klikena amizay le hoe share story. Afaka mbola manao story hafa indray mandeha anao de atao photo indray dia ampiarahanao amin'le sary nataontsika teo ohatra. Dia ekena kely izy atao miditra tsara. Dia klikena indray le share to story. Dia hitatsika io le izy afaka jeren'olona story-nao zany. Dia ohatr'izay koa ny atao amin'le profil anankiray dia ahoana amizay ny atao rehefa mena an'ilay formulaire mi-accepter an'ilay demande iny ianao de atao klikenao tandrify an'ilay lera eto jereo tsara tokony public foana le poste ataotsika. Raha ohatra ka tsy public eo zany fa ami dia ny profil anao zany tsy mety. De mila parametrenao indray ny réseau social anao zany, atao public foana le izy. Klikenao le tandrify an'le lera eto iny le fotoana eo iny de mahazo roy ianao ery amin'ny barra d'adresse ery ambony. Dia copiena iny roa iny manao clic droit eny ianao de copiena dia miferina mankaty amin'ny adresse eto collena eto. De verifieo tsara hoe ifiry ny fandehan'ny roy eo le tarehimarika farany iny io 61 dia 61 farany. De mety zany mba tsy roy zavatra hafa no tafiditra eo. De ohatr'izay koa aty amin'ny réseau social faharoa alainao dia copienao le roy dia averina mankaty amin'ny adresse ohatr'izao. Dia maka video anankiray ohatra dia ataoko an'ity retrait voalohany le vidéo ny retrait voalohany ry dia mahatratra 119 vues. Alaina ilay roy azonao atao manao clic droite eo amboniny ambonin'le vidéo de copier vidéo URL de alainao iny indray hoentinao mankaty amin'ny adresse troisième réseau social. Dia klikena amizay le hoe order payment. Dia miteny izy hoe vita soamantsara ny retrait-nao zay izy. De miandry dia teo lezentsika le page dia miteny izy teo hoe ao anatin'ny 3 andro zany no anaovan'zareo anazy de ho azonao le vola. Fa tamin'ny première retrait teo raha nanaraka tsara vidéo ianao dia ty zay vidéo zay ty vidéo faharoa ety dia raha nanaraka tsara ny vidéo ianao dia nataoko noaraina nanao le retrait aho dia vetivetika tsy ampy 24 heures de fa azo
ilay retrait $40. I-clique antsika atao amin'ny P2P investment ato dia rehefa tonga le izy dia mivantana ato amin'ny bonus wallet. Dia ato manana choix amizay ianao zany na amidinao aman'olona olona te investir amin'ny intérêt zany dia manao échange tonga dia mobile money ohatra ny ianao dia transfert interne zany no ampiasaina amizay fotoana izay amin'ny alalan'ny onglet finance ato ihany dia mandeha ianao aty amin'ny onglet finance dia miditra am'le hoe internal transaction ato rehefa tonga ato zany le vola dia azonao transferena man'olona na mandeha ianao manaraka an'le retrait fanaovana retrait mankany amin'ny mobilanao fa tsy maintsy miditra wallet ataontsika hoe payer ohatra izy dia rehefa tonga payer le izy dia afaka mandeha ianao amin'ny sitiny Moneiko dia manao retrait ato dia misy minimum ao $5 minimum dia mahazo vola amin'ny vola ianao pitirina numéro sy ny namany na Orange Money na Vanilla Pay arakaraka ny ataontsika hoe le réserve ananan'ilay système ety na mifanakalo ianao direct amin'ireo olona izay azonao fandraisana any amin'ny Facebook zany dia tsika manana ny groupe de discussion antaresa maromaro azo ivarotana raha ohatra ka amiko ianao na membre efa inscrit amin'ny roiko dia asaiko mifandray amiko dia verifieko ianao ary ampidiriko ao anatin'ilay amin'ny liste d'amiko dia afaka ampidirina ao anatin'ny groupe de discussion ahafahanao mivarotra ny solde interesanao zany. Fa remarque kely ny vidin'ny $1 dia manodidina ny 4500 zany hoe ao anelanelan'ny 4300 sy 4500 ariary eo zany ny vidin'ny $1 ho antsika eto Madagasikara. Dia lasa antsika hanao tour kely ny back office ireo résultat tsara ho fantatra ao anatin'le izy. Dia lasa antsika miditra ao onglet finance ity ilay investment loan ity ilay voa nataontsika teo reo le olona 10 fa nazahoako $9,25 daholo zany isaky ny olona anaky 10 reo. Ity onglet investissement pool ity ilay onglet ato ny ahitanao an'ireo olona manome an'ilay vola anaovana an'ilay fampindramam-bola dia zany hoe olona fa membre fa ao anatin'le intérêt hatrazay io na ianao vaovao io dia afaka mampindram-bola dia gagnant ro tota na le mpindra na lay mpampindram-bola samy mahazo 0,5% par jour. Dia ny famatratra 27,400,000 mahery zany $, ndresaka io no efa mizaraina tamin'ireo membre ato anatin'ny P2P plateforme. Ny appli voalohany ho an'ny olona efa nahazo an'ilay loana dia mihidy tanteraka tsisy tondràna. Dia ny market of orders dia mahatratra 64,000 mahery zany ny olona efa qualifié zany afaka hahazo an'ilay izy ary saika manodidina ny eo amin'ny $500 daholo ny général ny azon'ny olona ny ankamaroany zany. Vitsivitsy mahazo ny 1000 sy ny amboniny any. Mandeha indray tsika ato amin'ny ekipako miditra amin'le onglet team ao amin'ny referral programme no ahitanao an'ireo gainao fa misy olona 6 zany efa actif nahazo paiement misy amin'io premier niveau misy amin'io deuxième niveau ary efa mahatratra any amin'ny manodidina ny 70 any ny olona inscrit ao ambaniko. Jerentsika izay miditra anao amin'ny onglet partenaire structurat dia mandeha eto amin'ny voalohany eto no ampidiranao an'le olona vaovao raha ohatra ka ampiditra olona vaovao ianao amin'ny alalan'ny adresse email na ao amin'ny back office eto klikenao avy hatrany eo dia ampidirina amin'iny koa ny adresse email an'le olona. Dia partenaire liste ato misy an'ireo liste an'ireo olona rehetrarehetra
inscrit ao ambaninao na amin'ny premier niveau zay na deuxième niveau rehetrarehetra azonao jerejerena jusqu'à farany any. Dia amin'ny structure ny tri na le hazo en général ohatra zao fandehany ao olona kovalivalo zany ny olona, de cliquenao ao raha ohatra hijeriny ao ambanin'igny olona iny ao anao, cliquena tandrifiny anazy dia hitanao ny ao ambaniny ao. De efa manana 5 page azany zao de raha valo dimy efapolo manodididina ny 9:30 zany tsy ampy ray ny olona efa inscrit tamin'ny roy koa, ary misy vahiny ary misy gasy be dia be. Dia maranana ny vidéo dia tsara vérifienao ny compte antaresinao amin'ny alalan'ny carte d'identité nationale sy ataontsika hoe certificat de résidence amina marinana ny toerana hipetrahanao. Zay zany zavatra roa zay tsara anaovanao anazy mijerena vidéo any amin'ny YouTube na any amin'ny Facebook any manao recherche fa misy fanaovana ny vérification ny compte zay any, de tokony ho manana statut vérifié ohatr'izao daholo tsika amin'izay tsisy ny fraude tena ny anaranao ny ataovy eo ary ihany koa mba professionnel kokoa antsika. Mafy zay zavatra zay araka ny nambarany antaresa, ary mila haitsika tsara zany ny manao anazy mba ho vérifié ny statutinao. Ary ny tena maranana koa anazy dia ny fanentanana antsika ny tanjon'ny P2P programme dia ny hanome volanao anaovana investissement, fa tsy hoe tonga de hanome volanao de tonga de ataonao retrait. Mila mentalité ana entrepreneur zany no tena ilaina rehefa manao ny tontolon'ny asa amin'ny internet ohatra itony. Tiako tenenina ianao zany vao mahazo vola dia ampitomboina aloha le vola, dia mila metraka tanjona ianao hoe amin'izao manao retrait dia ohatrao ny retrait mba tiako ho azo. Amin'izay fotoan'izay tonga de afaka manova ny fiainanao tanteraka ianao. De iaho ho anahy manokana dia efa nanao réinvestissement nakao amin'ny Union Profit Team. De raha ilainao vidéo mahakasika an'izay dia afaka mifandray amiko anao dia atoro fomba fanaovana ny réinvestissement makany amin'ny Union Profit Team, na jery an'ilay vidéo tany aloha tandreny ianao. Dia mahatratra $160 ny investissement nataoko any ary mbola hanohy aho hanao réinvestissement foana, de efa niasa ny sasany. Ny $160 io zany miditra eo amin'ny $4 par jour eo zany, ary efa mahatratra $31,5 zany ny gain efa azo tao anatin'izay andro nanaovana ny investissement zay. Afaka jerenao ao amin'ny onglet finance ianao fa any Union Profit Team indray zany de mandeha ianao amin'le hoe my investment package ao zany jerevanao anazy dia hitanao fa misy an'ilay gain accumulé hitanao ety, de période mieny 12 mois daholo nataoko dia tokony mahazo hatrany amin'ny $1,500 any aho zany any amin'ny herintaona latsaka ohatrohatry zao zany. Zany hoe ao anatin'ny ray volana mety miditra indroa na intelo satria manao réinvestissement foana ao anatin'ny ray volana amin'ny gain azoko ao. De zay no maranana vidéo aza tianao misy roy miaraka amin'ity vidéo ty anaovanao ny inscription de fandraisa amiko na fandraisa amin'ny olona zay manao partage an'ity vidéo ity aminao any. De aza adiny ihany koa ny mizaima ny vidéo antsika. Mandram-piona ny vidéo manaraka indray, veloma daholo tompoko.
all day.